Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Efa elo no teo afaka fa tsy mety afaka. Izy indray ravana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Ho tantarako aminareo ravana ny tantaran'ny Rakoto. Rakoto dia zanaka kristianina. Vao kely izy dia efa natao batisa. Nakany am-piangonana isaky ny alahady, nianatra sekoly alahady ary nafana fo tamin'izany. Ny ray aman-dreniny dia manan-katao nampianatra azy tamin'ny sekoly tsara ary izy dia anisan'ny ankizy namiratra tany am-pianarana. Nandeha ny fotoana niakatra taty amin'ny kilasy secondaire izy. Ary nanomboka nahita ny fanaon'ireo namany samihafa izay misy nefa manomboka mamandrana mifoka, misy koa nefa mamandrana misotro mihitsy aza. Ary ireo namandreo tena napirisika azy, nitaona azy foana hoe mba manandrama, mba mamidira soatran'izany. Tamin'ny voalohany aloha ny salasala izy, fa rehefa vao taty aoriana ohatran'ny hoe mba te hanandrana koa izy ahoana ary zany, zarery veny tsy hifoka, zarery veny tsy hisotro, dia nanomboka nisotro izy teo amin'ny classe de 4e. Avy eo ohatran'ny nafinaritra azy ilay fafinaretana azo teo am-pisotroana sy teo am-pifoana sigara. Tena tsapany hoe tena lehilahy ny tenany, matanjaka izy ary zany tokoa no tena hoe fiainana. Dia nandeha ny fotoana dia tsy nieritreritra mihitsy izy hoe ho zava-dozana io ny hafaran'ity zavatra ity tamin'ny voalohany, fa tena hoe isaky ny misy occasion dia mifoka, dia misotro. Dia taty aoriana nefany ohatran'ny mitady an'ilay izy tsapany hoe mitady an'izay ilay fafinaretana izay foana ny vatany, dia nanomboka tena hoe nividy tamin'ny volany amin'izay izy. Nanomboka nividy tamin'ny volany amin'izay izy, omeny ny ray aman-dreniny goûter izy. Rehefa tonga taty amin'ny kilasy de première fa tsy nividy ny ninona tsony, fa tena tonga dia efa sigara, stoka no nividiny. Afaka baka ihany izy ary nandeha teny amin'ny anjelimanontolo nianatra nanohy fianarana. Rehefa tonga tena nefa izy ravana dia nanaraka anazy teny foana ihany koa ilay fisotroana sy ilay fifohana. Ary vao mainka niakatra ny ambonimbony kokoa ilay filana tao anatiny. Efa nanomboka tsapany amin'izay teo manomboka hoe ohatrany efa tena tsy afaka amin'ity zavatra ity zany izaho. Ahoana ny alako amin'izy ity zany? Nefa to ohatrany hoe mitady an'ilay izy foana ny vatany. Nanomboka tamin'izany fotoana izany, deuxième année tany amin'ny université izy dia efa nalany sigara 3 isan'andro ary nitoka saika misotro isaky ny 2 andro. Avy eo nandeha ny fotoana dia nahavita fianarana izy ary nahavita nanana maîtrise ihany araka le tanjony zany, na dia teo aza izay zavatra samihafa izay. Dia nanomboka nahita asa izy, kanefa ilay filana tao anatiny dia nitombo foana ihany amin'io zavatra io. Dia nanomboka efa nisy fiantraikany tany amin'ny fahasalamany amin'izay izy, fa niditra hôpitaly voalohany izy vokatry ny fahamamona diso tafahoatra. Avy eo nandeha koa ny fifohana sigara, niaraka ny azy tsinona ny fifohana sigara, tsy nijanona tamin'ilay sigara 3 intsony, fa nanomboka tonga tamin'ny sigara 1 paquet isan'andro amin'izay izy. Ary teo dia nanomboka nialany ny volany ary niaraka tamin'ny olona izy, kanefa dia nialan'ilay olona satria rehefa mamo izy dia tsy tompony tenany mihitsy, fa tena mahavita zavatra tsy fanao. Dia nanomboka nikorotana ny fiainan'ny Rakoto. Nanomboka nivavaka izy, nieritreritra ahoana ny fomba ialako amin'izy ity, fa tsy mety afaka mihitsy izy. Ary izy no nitenany io teny io manao hoe efa ela ny teo afaka fa tsy mety afaka. Nandeha ny fotoana voaroaka tamin'ny asany izy, vokatry izay fandraisana zava-mahadomelina izay. Ary vokatry io zava-mahadomelina izay noraisiny io aza dia tena nisy aretina izay nitaiza azy mihitsy nahatonga anazy ho invalide, tsy afaka ny asa intsony. Nivadika tena nahantra Rakoto. Nivadika tena nahantra izy, atao anatin'izay fanitrana lalina izay nahazo azy izay no tafaresaka izy tamin'ny mpanompon'Andriamanitra. Nangetaheta izy, teo afaka. Mbola misy fanantenana avy eo izy, 5 taona zao, olona manana maîtrise kanefa dia zao efa 5 taona izay tsy niasa, 5 taona izay tsy nanao ninona intsony, fa dia zao isan'andro tsy manan-katao afa-tsy ny mitady zava-mahadomelina vao maraina dia izay ny fiainako, dia mamo isan'andro dia sigara stoka. Zany olona 5 taona nifanena tamin'ny mpanompon'Andriamanitra zany efa tena hoe taolana mifonoditra raha izay no ilazana azy, nefa dia tena olona natanjaka. Efa nataony ray aman-dreniny daholo ny ezaka rehetrarehetra
mba hanafahana azy fa izy raha teo koa moa netreritra ny tenany hoe manampahaizana sy matanjaka dia ohatrany tsy tena niaino le fananarany ray aman-dreniny izy fa tena nandeha tamin'ny fiainana arak'izay tia nitondrana azy mihitsy dia teo anatrihan'izany indrindra dia tena diso fanantenana izy ny amin'ny fiainany. Diso fanantenana noho ny nataony ihany anefa fa tsy hoe noho ny nataony hafa noho ny andrakandrana izay nataony tamin'ny voalohany fotsiny ihany. Dia ozy izy manao hoe mbola misy fanantenana ve. Dia rehefa nambaran'ilay mpanompon'Andriamanitra izy tena misy fanantenana ao amin'i Jesosy Kristy dia teo izy noho ny teny manao hoe efa elany ihany teo afaka fa tsy mety afaka. Efa mba nivavaka, efa mba nanao anjeoritreritra ity fa to tsy mety afaka mihitsy ilay izy. Mandeha kely ny herinandro, ny 2 andro, ny 3 andro dia efa miverina indray ilay filana, miverina indray ilay fahazaran-dratsy. Tsy vitako mihitsy ny miala amin'ilay izy. Ary ny dokotera efa niteny taminy fa ratsy dia ratsy ny avokavokany ary atahorana ny sin'ny kanser raha ohatra ka mbola mitohy mandray an'ilay izy. Fatany tsara daholo mihitsy ny voka-dratsy rehetra terak'ilay izy fa tena potika ny fiainany, potika ny avenirany, potika ny fahasalamany, potika ny ankohonany, potika ny zavatra rehetrarehetra momba azy. Afa-baraka tanteraka izy, tonga nahantra ary akoto na dia zanak'olona nanan-katao azy, vokatry ny nandraisan'ny zava-mahadomelona kanefa tsy mahatsiaro mihitsy izy hoe ahoana ilay fomba hanafahana. Tsy fatany, tsy hainy ahoana ny fomba hanafahana amin'izao zavatra izay mahazo azo ao. Izany ro andravana dia hiteny aminao fa mety hitovitovy amin'izany tantaran-drakoto izany ihany koa ny tantaram-piainanao. Ny azy mety hoe toaka fa ny anao mety hoe fitsangatsangana izay nitomboka tamina andrakandrana asa tamin'ny classe de 4e na classe de 5e nanomboka nanandrakandrana ianao nijery an'ireny horonan-tsary na boky mamofady samihafa ireny. Avy eo taty aoriana nefa tena tsy afaka intsony ary tena nisy fiatraikany be dia be amin'ny ankohonanao, amin'ny fiainam-pitiavanao, amin'ny asanao sy ny zavatra rehetra mihitsy izany zavatra izay mamatotra anao izany. Ary io filana io dia mitombo hatrany. Mety tsy ho izany fa mety ho rongony, mety ho sigara, mety ho zavatra samihafa fa ohatra ihany fotsiny ilay toka teo fa mitovitovy tahaka an'izany daholo ny famatorana izay mahazo ny olona rehetra. Ny hamotika ny fiainan'ilay olona no tanjon'ilay izy. Dia rehefa miresaka amin'ireny olona ireny ianao dia izay hatrany no ambaran'ilay olona manao hoe efa elany ihany teo afaka fa tsy mety afaka. Androany aravana dia tena te-hiteny aminao fa tena misy ny fanantenana, tena misy ny fanantenana ao amin'i Jesosy Kristy. Ny tenin'Andriamanitra izay tiako tadidinao amin'ity andron'io ity dia ny Galatiana 4:20. Voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijalianao ary tsy izao intsony ny velona fa Kristy no velona atao anatiko fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay tia sy nanolotra ny aina hamonjy ahy. Izay tenin'Andriamanitra izay tena tenin'Andriamanitra afaka hanova ny fiainanao raha azonao tsara ny dikany sy ny heviny. Manasa anao tena hifantoka tanteraka amin'ity fanazavana izay ataoko ity fa miankina amin'izao indrindra ny fanafahana anao. Na firy taona efa namatoran'io filana io anao tsy hany ny olana ny akely ny finoanao no mampatanjaka le filana ao anatinao. Fa rehefa matanjaka ny finoanao tsisy dikany io na firy taona efa niazonan'io anao. Raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ianao. Anio ny fotoana tian'Andriamanitra hanafahana anao mifantohy tsara amin'izao fanazavana izay ataoko izao. Hoy izy teo manao hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijalianao. Misy dikany izany ry havana, tena misy dikany izany. Inona ilay voaombo miaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana? Fantatsika tsara fa Jesosy Kristy dia nitondra ny fahotantsika teo ambony hazo fijaliana. Izany hoe ilay fahotanao sy ilay filanao zany no nomboana teo ambony hazo fijaliana miaraka amin'ny Kristy. Manaiky an'izay ve aloha ianao? Manaiky ve ianao fa io zavatra izay mamatotra anao io dia omenao homboana hiaraka amin'ny Kristy eo ambony hazo fijaliana? Izay aloha ny voalohany. Fa ny faharoa koa dia ny hoe hazo fijaliana. Io teny hoe hazo fijaliana io tena tiako hitarihana ny sainao amin'ity anio ity. Izany hazo fijaliana izany ravana dia tena toerana raha vao mahita an'izany ianao dia fahafatesana ny tsy maintsy tonga ao anatin'ny sainao.
fahafatesany zany azo fijaliana zany tsisy olona mihitsy ka hoe ombona amin'ny azo fijaliana dia hoe tsy maty fa 2 taona 5 taona dia eo ihany ary zay mihitsy ny tena zavatra mila fantatritsika ny amin'ny hoe ny filako rehefa nomboana teo ambony azo fijaliana dia ny zay maty potika levona teo ambony azo fijaliana zany ilay izy fandraindray manko ny olona tsy mino hoe maty ilay filahany mieritreritra izy manao hoe ilay izy nomboana fa mbola velona mbola matanjaka mbola miasa mbola mamatotra ihany ilay izy dia manamaivana ny herin'ny azo fijaliana ianao fa ny azo fijaliana dia toerana famonoana fahafatesany zany ka rehefa mitena anao manao hoe manaika omboana miaraka amin'ny Kristy ambony azo fijaliana ity filana zay mamatotra ity ny dikan'izay mila manaiky koa ianao ary mino amin'ny fonao fa maty ilay filana rehefa tonga ambony azo fijaliana rehefa tsy mino anao fa maty izy dia tsisy hevitra mihitsy aloha ny ambony rehetrarehetra fa tsy maintsy miainga amin'izay aloha ny amin'ny hoe mino fa omboaka miaraka amin'ny Kristy ambony azo fijaliana tokoa ary te filana zay mamatotra ity filanana io miazona anao io filana io mamatotra anao io ota zay no anarany io ota io indrindra no nahafatesany Jesosy teo ambony azo fijaliana ary manolotra ny tanany izy manatsotra ny tanany eo ambony azo fijaliana mandray mangataka anao hoe atolory ahy io zavatra manavesatra anao io fa zany nanome anao fitsarana fa amin'tian'io ty raha manaiky ianao hitondra io filana mamatotra anao eo ambony azo fijaliana dia tena miteny aminao fa ho faty eo ambony azo fijaliana tokoa io filana io ary mila mino an'izany ianao ny dikan'izany dia izao rehefa voaomby le izy dia izy amin'izay izy manao hoe tsy izaho intsony velona tsy izaho intsony misy dikan'izany teny zany resaka fahizina zany resaka identité tsy izaho intsony averiko tsy izaho intsony zany hoe tsy izaho ilay mpanota intsony ity velona ity tsy izaho ilay mpijangajanga tsy izaho ilay mpisotro toka tsy izaho ilay rakoto mamilava intsony ity velona ity zany hoe miova mihitsy ny fahizinao rehefa manaiky ianao fa omboana anazy fijaliana ny fahotanao satria maty ilay fahotana maty ilay izy tahaka anao ny zavatra ngeza be zay tao an-damosonao tao ny azonanao nandritra ny taona maro fa tamin'ny fotoana anankiray izay nanasorana n'io zavatra io tao amin'ny lamosonao tao dia niova tanteraka ianao ary mila manana an'izay finoana zay koa ianao manao hoe tsy izaho intsony ity velona ity fa izaho Kristiosy no velona tao anatiko olom-baovao olona manana an Kristy satria zay miara-maty tamin'ny Kristy dia miara-tsangana amin'ny koza ny tenin'Andriamanitra izany hoe rehefa maty Kristy dia miara-maty tamin'ny teo ny fahotanao ary rehefa velona izy dia velona izy hiara-belona aminao ianao zany manomboka eo tsy ilay fahotana intsony ao anaty satria fahotana efa lasa efa maty nomboana tamin'ny mino an'izay ianao fa manomboka eo kosa toy izay ianao manao hoe Kristy amin'izay no zavatra vaovao mitoetra tao anatiko lasa olom-baovao ianao zany amin'io fotoana io dia mbola misy toy ianao ozy izy manao hoe fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo inona indray ny dikan'izany ny dikan'ilay hoe ankehitriny misy zavatra ngeza be io zany hoe amin'izao fotoana izao dia mbola mivelona amin'ny nofo mbola manana nofo aman-draha na dia atao anatiko aza Kristy velona atao anatiko izy efa tsy atao anatiko intsony le fahotana dia mbola nofo aman-draha mbola vatana nofo aman-draha velomako amin'ny nofo ankehitriny ozy izy dia nahoana ozy izy zany hoe mbola possible zany ty vatako ty mbola ho tratran'ny fakapanahy mbola ho voatarika amin'ireny karazan-javatra samihafa zay eto amin'ity zao tontolo zao ity reny fa na dia le ota taloha zay efa nomboana taminazy efa maty iny aza mety mbola isy ota vaovao indray hisarika hitovitovy amin'iny mihitsy fa izao ozy izy amin'ny andinin'ny farany eo manao hoe fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay tia ary efa nanolotra ny ainy hamonjy ahy inona ny dikan'izany tena mbola olona amin'ny nofo raha zay nazo ilazana azy saingy izaho kosa dia mino fa Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra io dia tia ary namonjy ahy
ka efa nanolotra ny fahatobona azy fijaliana ho ny dikan'izany dia izao tena mbola nofo saingy azoko antoka fa ilay Jesosy Kristy atao anatiko dia tia mino ny fitiavan'i Kristy le fitiavana izay efa namonjy atao ambony azy fijaliana ny mbola amonjy fiarovana ny dikan'izany assurance ny dikan'izany famonjena ny dikan'izany amin'ny ho avy rehetra azoko antoka ny famonjena amin'ny ho avy rehetra raha mbola izy aza ny fakapanasy ny zavatra samihafa amin'ny manofo amandraha ankehitriny satria nahoana ilay Kristy izy atao anatiko dia Kristy tia efa nanolotra ny ainy teo ambony azy fijaliana mba hamonjy ary zany fitiavana izany no inoko mino ny fitiavan'i Kristy ianao ino ny fitiavan'i Kristy ianao fa rehefa mino ny fitiavan'i Kristy io ianao izay efa nasehony teo ambony azy fijaliana azonao antoka ary havana fa tsy ho tafalatsaka intsony ianao anatin'io zavatra izay efa nandavonao io satria ampoanao ny fiarovany ampoanao ny fitiavany tena velona Kristy ry havana raha mino ianao dia tena ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra nambarany tenin'Andriamanitra fa ny fandresena izay ety mandresy zao tontolo zao izy dia ny finoantsika rehefa kely ny finoanao dia matanjaka ny filanao fa rehefa matanjaka kosa ny finoanao tsy misy filana na firy-taona ka tsy voapodiky ny azo fijaliana zany ry havana fa raha ohatra tsika mieritritra hoe ty anaty kosa aloha tsy ho vitan'ny azo fijaliana ny amotika an'ity dia manamaivana ny asa mpamonjena nataon'i Kristy teo ambony azo fijaliana ianao ny finoanao ny tsy mahapodika azy ny finoanao ny kely fa Kristy tena nahavita namodika azy mihitsy fa raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra izay finoana izay no takiana amintsika mino ny asa mpamonjen'i Kristy teo ambony azy fijaliana tena niara-maty taminy teo ity zavatra namatotra aty mihitsy no miara-maty amin'ny Kristy ambony azy fijaliana ary manomboka eo dia maty le izy tena vita tena maty le izy manomboka eo dia mino raha iso amin'ny finoana ny finoana manao hoe olom-baovao tsy iza ilay fantatra tamin'ny anarana hoe zao sy izao intsony ity tsy ilay Paoly izay mpanendritra fivavahana kristianina tsy ilay Saoly izay nahafantaran'ny olona azy ho mpankahala ny fivavahana kristianina intsony ity fa izaho ilay manana an' Jesosy Kristy izaho izay mbola nofo aman-draha mbola velona amin'ny nofo aman-draha saingy manana antoka fa mbola handresy ary mbola hanoatra noho ny mpandresy satria ilay Jesosy Kristy izay mitoetra atao anatiko izay efa nanolotra ny ainy ho faty teo ambony azy fijaliana ho dia tia ary mino n'izany zay nidikany izay velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay tia mino afa tia an' Jesosy Kristy mino n'izany ve ianao ry havana mino n'izany ve ianao fa izany ane no amonjenanao androany manasa anao mino ny asa mpamonjena nataon'i Kristy ho anao teo ambony azy fijaliana fa izay ihany ny vahaolana Jesosy ny vahaolana ny azo fijaliana ny vahaolana fa raha ohatra ka niherin'ny tenanao na niezaka ataon'ny sainao dia ampy hanafahana anao amin'io zavatra izay mamatotra anao io dia matimaty foana teo ambony azy fijaliana ny zanak'Andriamanitra ary tsy nisy dikany na hafatesany teo fa kay afaka mamonjy ny tenantsika ihantsika fa tsy misy famonjena amin'ny hafa ary tsy misy anarana hafa ety ambany masoandro azahoan'ny olona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy fa izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy teo ho vonjena anio tsy haiko izay zavatra mamatotra anao nandrakandramanao tamin'ny mbola kely tamin'ny fahazazanao sy tamin'ny fahatanoranao nefa ankehitriny lasa manana plasy ngezabe eo amin'ny fiainanao le izy manimba ny hoavinao ray manontolo mihitsy ary fantatrao tsara zany fa androany manasa anao misy vahaolana amin'ny Kristy raha vonina ianao anantona azy raha tena vonina ianao ino ny famonjen'i Kristy izay efa nataony teo ambony azy fijaliana ho anao te araina aminao izy any mianao zany fandresena zany mba ho tsapanao tokoa zany hoe manoatra noho ny mpandresy ao amin'ny alalan'ilay Kristy izay tia atsika andeha hivavaka isika misaotra anao zay ry Tompo Andriamanitra io noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao izay nomenao an'izao tontolo zao famonjenao an'izao tontolo zao matetika dia tsy tena takatray ny asaribidin'izany famonjena teo ambony azy fijaliana zany ary zany no mahatonga ny fanafahana anjavozavo aminay mandrakariva tamin'ity an'io ity nazavaina tetony amin'izany famonjena zany Tompo nizaniza mandre dia okan'ny fahasoavanao hanokatra ny masom-panahy rehetra hahatonga ny finoana ho teraka ka tena ho afaka
ho afaka zay mpanomponao mandre izao toriteny zao. Ary ianao ilay Andriamanitra izay efa nanafaka tamin'ny karazan-javatra samihafa noho ny herin'ny azo fijalianao, nanafaka ny mpanomponao samihafa noho ny herin'ny fahafatesanao, no mbola hanafaka koa io mpanompon'Andriamanitra izay matsiaro mijaly nandritra ny taona maro io amin'ity anio ity, ka hanafaka azy amin'izay rehetra mamatotra azy ianao mba hisehony ny voninahitra ao. Dia matoky izay Andriamanitra ary manao vao hatrany ny fanoloran-tenanay eo anatrehanao, fa ianao ilay tianay antoka ho anay izany amin'ny ho avy rehetra. Dia amin'ny maranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.